Ny filomarika ravalomanana sy ny RMDM ny mpanao politika maromaro tsy nisy mipika andinika ny fanaovan'izy ireo. Fanjakana Foibe nanome 10 miliara ariary ho an'ny CUA anamboarana fotodrafitrasy ho irina Randriamasinoro. Fiainam-bahoaka asa fa tsy mijanona eo amin'ny kabary no tokony ho ataon'ny mpitondra hoy ny solomavam-bahoaka Fetra Ralamozafy-Bololona. Klasy tompoko vavy mankasitraka anao hatrany ary manaraka ny fahitalavitry ny MBS amin'izao alina izao tonga soa indray anao anatin'ny pejy ny fampahalalam-baovao ny MBS ary alarobia faha-7 ny volana aprily ny taona 2024 manasa anao sahady anaraka ny fotoanany vaovao hatramin'ny farany. Anamboatsika ny vaovao ary amin'izao alina izao tahaka ny mahazatra aloha dia nitatitra farany mahakasika ny Covid-19 eto Madagasikara satria dia tsy mitsahatra ny mamono olon-tranty ity valana aretina ity raha ho asika eto Madagasikara. Ho an'ny andro ny omaly izao dia 7 indray ireo marary no namony ainy raha toka 320 ireo tranga vaovao tao anatin'ny fitiliana 209. 430 kosa ireo voamarina fa sitrana somatsara. Toy izao ary ny fitsanjarany ireo tranga vaovao ireo manerana Madagasikara. 10 ny faritra Analamanga, 2 Atsinanana, 12 ny tranga Andiana, 5 Alaotra Mangoro, 2 ny Otmatsiatra, 20 Vakinankaratra, 5 Antsimondrefana, 2 Menabe, 7 Analanjirofo, 3 Anosy, 4 misy any Iorombe, 2 Itasy, 4 Melaky, 4 Sofia. Tafiakatra 7 sy 700 sy 2 araka izany ny isan'ireo olona manaraka fitsaboana amin'izao. Raha toka 17 sy 200 amin'ireo no mitondra ny forme grave. Misa 7 sy 400 kosa ireo marary namony ainy nandritra izay nisy ny valana aretina izay teto Madagasikara hatrany. Eo amin'izay pejy ny fahasalamana izay hatrany ary dia andro maneran-tany ho an'ny fahasalamana ny daty ny androany faha-7 ny volana aprily. Ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity no anarahantsika ny hevitr'ireo olom-pirenena mikasika ny lafin'ny fahasalamana eto Madagasikara. Fa eo ihany koa ny mikasika ny fanehoan-kevitry ny vondrona maneran-tany misahana ny fahasalamana na ny OMS manodidina izay fahasalamana izay hatrany. Namindsoa Velositraka, Andry Rakoto Malala. Kolikoly tena manjaka eny ny vondreny hôpitaly mpanjakana ireny raha ny fanehoan-kevitry ny olom-pirenena sandana ny aina eto amintsika hoy izy ireo ary indraindray aza dia mampametra-panontaniana ny hoe natao an'ny manambola ihany ve izany ny hôpitaly raha ny fanazavana. Misavy izany mpamila tsy misy amin'ilay kolikoly hoe fifarana fampamila adalàna misavy ny marary tsara misy dia anavana manao pasemady raha pas manao vola posy dia tsy ataon'ilay izy. Ty fandraisana izany tena hitako hoe olana eto amintsika sy ny ohatrany hoe ny ara-bola izany hoe rehefa tsy manam-bola izany ianao dia tsy mankany amin'ny hôpitaly. Resaka ohatrany fitaovana ampiasain'le mpiarakara ao izany iny izany ohatrany tsy ampy kasa misy manao atsirambina ohatr'izany. Ny olona manam-bola ny amin'izao ohatrany hoe voakarakara raha natona andeha ny hôpitaly mpanjakana ireny na ohatra. Mahatonga fiemorana ho an'ny olona hitondra marary matetika ny eo amin'ny lafiny ara-bola izay tsy mandeha ara-drariny raha ny fanehoan-kevitra hatrany hany ka mampiandanja ny lafiny fitsaboana eto Madagasikara. Ranana fahasalamana lalina dia tsolofina izany ny tena ilay vahoaka madinika amin'ny sy mivohomana mba ramoramo tena izy izany raha hoe tena izy tokony hoe amoraina daholo izany. Tokony samy mandray ny andraikiny samy mandray ny andraikiny somatsara samy manada ny asany dia mety andeha ho azy ngamba ny fitsaboana. Eo amin'ilay tovi-pahasalamana izany mba asiana fahatsarana atao tsaratsara no ny teo aloha. Tsy misy afa-tsy ny fifanajana sy ny fanarahan-dalàna ny vahaolana indrindra manoloana izao valana aretina izao
fanovana goavana ihany koa ny takiny eo amin'ny toe-tsaina. Raha tsy aivina, ankoatr'ireo izay tsy tonga manao fitiliana dia efa tafakatra hatramin'ny 5 sy 540 amin'izao ireo marary ny Covid-19 tsaboana hatramin'ny omaly ka ndraiky amin'ny 70 amin'izy ireo dia ao anatin'ny fahasarotana avokoa na ilay antsoina hoe forme grave. Ho an'ny tontolo mendrika sy salama, izay moa no lohahevitra ndraisiny teo anivon'ny OMS nentina nakalazana ity andro maneran-tany ho an'ny fahasalamana androany ity. Any fianaran-tsoa kosa indray dia miaina anatin'ny fahasahiranana tanteraka amin'izao ireo ray aman-dreny mpianatra any an-toerana raha ny fampitambavao voaray mantsy dia misy hatrany ny fitakiana vola ataon'ny sekoly any an-toerana ka mampitaraina ireo ray aman-dreny mpianatra. Bags Andrianantsy, MBS Fianaran-tsoa. Velitaraina ny ray aman-dreny mpianatra amin'ny fokotany antsoina hoe ankifafambony ankehitriny satria tafalatsaka ao anatin'ny fahasahiranana tanteraka manoloana ny faneriterena izay ataon'ny mpitantana ny sekoly amin'izao fotoana izao. Entsangilany antsoiny fampanantenana izay nataon'ny mpitondra izay milaza sy manamafy fa tsy misy fandoavam-bola ny fidiran'ny mpianatra ny sekoly eto Madagasikara. Tsy izany nefa ny zava-misy ankehitriny. Terena tsotra izao ireo ray aman-dreny mpianatra antony vola izay ilain'ny sekoly. Ny loharanom-baovao iantsony nahafantarana fa nantahiry kely ny sekoly avy amin'ny ray aman-dreny mpianatra azy dia tsy hita fa nanjavona avy hatrany ny lela vola izay nipetraka atao amin'ny kitapom-bolan'ny sekoly. Ankoatr'izay dia tonga hatramin'ny fandrahoana fampijanonana ny zaza tsy hianatra intsony ho an'izay tsy mandray anjara na tsy mandony vola izay takin'ny sekoly. Feto dia manao ansoavo anao Andriamatoa filoham-pirenena Hajaina, Andriamatoa Andry Rajoelina, ary manao ansoavo anao raha matao ministry ny fampianarana ambaratonga fototra. Fa raha voana nakoako nanerana ny Madagasikara ny fametrahanao ny 0 ariary dia nanomboka tamin'ny 2 novambra lasa teo tsy nipetraka izany fa nitaky vola aminay ray aman-dreny mpianatra raha matoa taleny sekoly eo akifafa. Ary efa nitondra n'izany feo izany teny amin'ny chef Cisco dia nanambara ny chef Cisco fa hijery an'izany akaiky ary hijery koa an'ilay fahaverezam-bola petrabolan'ny FRAM tany amin'ny trésorier izay efa nitetina 9 hesy sy ray tapitrisa ariary. Efa nanantona tompona raiky ny fampianarana maro nitondra ny fitaraina ny ity solitena ny ray aman-dreny mpianatra ity saingy mbola tsy nahitambokany hatramin'izao. Mijanona ho resaka ambony latabatra ihany ve ny kabary izay ataon'ny fanjakana mba entina hanatsarana sy hanasosoavana n'izao fanjakana misy izao. Mbola manamafy ny fitaraina ny ity solitena ny ray aman-dreny mpianatra eny Ankifafambony ity. Dia mba miangavy atanandro zahay to milela-paladia mitalaho raha mba azo atao jereo akaiky izao zavatra zao azandefasanao solitena raha matao ministra fa mitenanao mihitsy angamba raha mba azo atao reto mba mijery akaiky an'io ao anatin'ny ekôla ary mba mivory ao miaraka aminay ray aman-dreny ianao. Izay no taraina fa maharary zahay. Fanjakana mahay miaino ny zavatra ilain'ny vahoaka ny tena ilaina ankehitriny. Tsy misy tsy manaiky an'izany ny rehetra. Etsy andaniny nefa maro koa ireo solitena mpanjakana na tompona andraikitra izay tsy menatra akory manapatra fahefana amin'ny valala-be mandro. Fanjakana sa fanjakazakana ny misy eto? Fa nisitraka fotodrafitrasa ara-pahasalamana androany ny mponina Ambohitrimanjaka ka fiaraha-miasa ny komina Ambohitrimanjaka sy ny fikambanana iray no nahazahoany vahoaka Ambohitrimanjaka izany fotodrafitrasa izany. Asin'Andriamalala, Tokra Marolahy. Nampijaly mponina tao Ambohitrimanjaka ny tsy fampiny efitrano fiterahana ho an'ny mponina. Noho ny ezaky ny ben'ny tanàna sy ny mpiara-miasa aminy, niaraka tamin'ny fikambanana Solay Marmay navitana izao asa ho an'ny mponina izao. Tsy maraka ho an'ireo mponina amanaliny ao Ambohitrimanjaka tokoa mantsy ny toeram-pitsaboana toy izao ka vinavinainy ny ben'ny tanàna sy ny mpiara-miasa aminy ny anangana fotodrafitrasa CSB1 ho amin'ity taona vaovao ity. Ny CSB Ambohitrimanjaka aloha zany raha fahitana azy ny teny maharaka mety tsy araka satria azy adiny fa 9,000 mahery sy 4 alina mponina Ambohitrimanjaka. Rareo teknisiana amin'izao fotoana izao ngamba mahafantatra tsara hoe CSB firy ny tokony sazan'izay fa ny vinanasa ny komina Ambohitrimanjaka koa zany dia mba hoe raha siram-pon'Andriamanitra anangana CSB1 zay naovana antso avokoa izay mpiara-miombona ka afaka hanampy anay any amin'ny lafiny atsimo komina Ambohitrimanjaka misy fokotany enina any satria arakaraka ny anatona ny tompo-pahasalamana ny vahoakany no mahatonga ny olona avitika anatina tompo-pahasalamana eritreretra tsara hoe raha aretina andosy areti-kibokely ve any aprika izy andeha adindray sasany akaty any CSB sahirana angeny olona amin'izany dia izay ny hoe niezana hoe fa hatreto aloha
atreto aloha anaovana antsoavy koa mba anapinana médecin diplômé d'état satria médecin etra any aloha ray ihany aloha atreto ny fiarahana malala ny zava-misy amin'ity resaka pandémie épidémie na covid-19 ty amin'izao fotoana izao. Notokanana androany moa ity trano vaovao ho fanampy ny CSB2 ao Ambotro Manjaka ity ary notokanana androany ihany koa ny fanavoazana ny tranon'ny commune. Tonga nanome fanampina ho an'ny CSB2 talata maty ihany koa ny fikambanana iray avy ao La Réunion amin'ny nosy La Réunion ny sabotsy sy lasa teo. Fitaovana ho an'ny fiterahana sy entina anatsarana ary ampitomboana ireo fitaovana efa ao anatin'ny CSB2 moa ireo fitaovana ireo. Naminy Sobel Sitraka, Andrakoto Malala. Kitoro éponge vaovao miampy latabatra fanao andoam-pandriana mpiteraka ary mizana fandanjana zazakely ireto natolotry ny fikambanana Soleil Marmay avy atsy amin'ny nosy La Réunion ireto sy ny solotenan'ny fikambanana avy eto Madagasikara ho an'ny CSB2 talata maty. Zava-dehibe ho izy ireo ny fampim-pitaovana ho an'ny tobim-pahasalamana ka tsy atao latsa-danja izany. Izany hoe izy ireto koa dia raha miasa amina société raketa eto Madagasikara ihany koa gasy koa zany nanao an'le matelas-tsika dia gasy namana ihany koa nanamboatra an'le table de chevet fa naka norme tamin'ny refy manaraka ny fenitra ara-pahasalamana. I Soleil Marmay zany dia tsy mijanona mihitsy fa dia manao izay azo atao rehetrarehetra fanampinan'ny mpiarabelona sy ireo izay sahirana sy izay mila izany fanampiana izany. Fantatra hoe akaiky ny vahoaka kokoa zany ny CSB2. Tamin'ny mpisaorana moa no nandraisany teo anivon'ny CSB2 talata maty izany namafisin'ny mpitsabo sy ny tompon'andraikitra rehetra tao amin'ity toeram-pitsaboana ity fa vonina izy ireo anentana ireo mpiteraka sy ny marary mba hikojakoja izao fanomezana izao. Eo amin'ny pejiny tsy fandriampahalemana kosa indray ary dia miaina ao anatin'izay tsy fandriampahalemana izay amin'izao ny ao amin'ny commune Ampanefy ao amin'ny distrika Antsimondrano. Ny fanampinany jiro eny amin'ny Fokotany no vahaolana aingana hita ny commune aloha hatramin'izao. Ravirazafy Mahedina, Tahiry Niaina. Fanafiana amin'ny tapedina, alabotry ary alatrombo no tena matetika misy atao anatin'ny commune Ampanefy. Miara-miasa akaiky amin'ny gendarmerie moa ny commune. Saingy sarotra ny mikarika ireo mpangalatra noho izy ireo avy lavitra ny commune raha ny fantatra. Teto zao nisy attaque à main armée mpangalatra avy any Ampitatafika no dia misy ihany koa ny attaque à main armée ihany koa teo amin'ilay Fokotanin'ny Saingy lasa tao ny volan'ilay olona dia natao dolodolo ny fomba rehetrarehetra azona manenjika an'ilay izy fa tsy hita le izy fa tsy mikely soroka zany, tsy mikely soroka ny commune, ny mpitandron'ny filaminana koa mifanampy amin'izay ny polisy sy ny gendarmerie fa ny alabotry moa iny misy foana ny alabotry ohatra ny any amin'ny Fokotanina Ambodronono zao dia misy ny mangalatra omby amin'ny andro alina fa nisy ihany ny hita fa efa voatetitetikely zareo rehefa nataon'njareo ena le izy dia naverina any amin'ny tompony. Nisy ny izay efa nataon'ny commune amingorana tsy fandriampahalemana noho ny tsy fampinetimana ahafahana manampy foto-javitra azy. Ireo Fokotany telana sibatra amin'ny fanafiana matetika no tsy maintsy nojerena manokana. Dia tsisy afa-tsy ny fametrahana jiro isaky ny Fokotany izay niezahana satria raha maizina ny Fokotany ifamonao amin'ity resaka insécurité ity, iny aloha ny tena niezahana iny, tena nanao ezaka mafy mihitsy ny commune ametahana an'ireny jiro ireny. Misy commune anankitelo zao non tsy commune fa misy Fokotany anankitelo zao ety andrefana ity Fokotany Beorika, Fokotany Ambodronono ary Fokotany Ampandrotrarana zay atao hoe manana lampe scolaire 10 isaky ny Fokotany. Misy jiro ihany koa ary nezahana anazavana ny elakelan-trano iny projecteur mihitsy napetraka. Eo amin'ny pejiny maresaka iraisam-pirenena dia nosamborin'ny mpitandron'ny filaminana Rosianina teo anoloan'ny fonja omaly ireo mpiaradia amin'ny Alexis Navalny ity farany moa izay mpanohitra ny fitondrana ao an-toerana ka nahiditra pontsy noho ny fanelezana vaovao tsy marina.
Zavandre mahefa no mamintina amintsika ny vaovao eo amin'ny rindran'ny sariny Tahiriny Aina. La médecin personnelle d'Alexei Navalny interpellée et raccompagnée de force par les agents de police. Raha saika andeha ka vaovao momba ny Alexei Navalny tao amin'ny fonjanisy azy ireto mpiaradia amin'ny reto no avy hatrany dia nosamborin'ny mpitandro filaminana tao Rosia. Izy ireo moa dia mpikambana ao anatin'ny atoko-mpanohitra ny fanjakana Vladimir Poutine ka noho ny fanelezana vavaotsy marina no voalaza fa antony nanankadrana any Alexei Navalny. Isany voasambotra nandritra hitetsika nataon'izy ireo malitimo ny mpitsabo manokana ny Alexei Navalny. Olona polony ihany koa no fantatra fa voasambotra. Araka loharambavao dia miaina anatin'ny tsy fahasalamana ity lehibe ny mpanohitra ao Rosia ity amin'izao fotoana izao any amponja any ka izay no antony nahatonga ireto mpiaradia amin'ny reto nitaky ny vaovao momba azy. Raha fampijaliana ihany koa ny tenany any amponja raha ny fanazavana nety misolo vava azy. Nanameloka izany moa ny Amnesty International ka avy hatrany dia nandefa hafatra tany amin'ny fanjakana Rosiana ny amin'ny tokony hijerevana akaiky ny fahasalaman'ity mpanohitra anamponja ity satria efa midika ho famonoana kolakazy tsikelikely izany. Est condamné à 2 ans et demi d'emprisonnement pour une ancienne affaire de fraude. Nisy androany ny fivoriana teo amin'ny antoko-mpanohitra izany hoe ny RMDM sy ny antoko tiako Madagasikara ary mpanao politika maromaro niaraka tamin'ny solotenany miara-manonja tetsy amin'ny trano fonena ny Filomarika Ravalomanana tsy nisy ny pikamony dinika tamin'izany fa ny momba ny fandaharana vaovao ataon'ny mpanohitra irery anty no anambarany filoha lefitry ny RMDM faritany Toliary tamin'ny mpanao gazetinay Asinandriamalala Tokiramarolahy. Nahatra ora roa ny fionana teo amin'ny filohan'ny antoko-mpanohitra Andriamatoa Marika Ravalomanana sy ny RMDM ary ireo antoko-mpanohitra androany. Tsy fantatra mazava ny tena atondresaka tamin'ity fionana androany ity. Ny azo inona aloha fa loha hevitra maromaro no nodinian'izy ireo nandritra n'izay fivoriana izay saingy rehefa vita ny fivoriana izay tsy azo natrihan'iza na iza dia nezana nantaniana ireo mpivory izay tsy nety nilaza na inona na inona. Ny mikasika ilay fandarana vaovao ovokarin'ny antoko-mpanohitra irery any no neken'izy ireo ho resahana taminay. Fanambarana izay nataonay omaly mikasika n'ilay fandaharana manokana izay mitondra ny lohateny hoe sahy fa laso zao dia nanome toromarika anay rehetra ny filohan'ny mpanohatra Andriamatoa Marika Ravalomanana. Zay zany ny antodia sy nampianatsoana anay tety androany mba ho iray feo ray saina iray izay rehetra ao anatin'ny fanoherana mba tsy misy mpanohatra manana ny feony manokana fa iray ny feony mpanohatra eto Madagasikara. Raha misy milaza mpanohatra ka manana feo hafa dia efa miteny izahay fa tsy avy aty aminay izany. Tsy mifanitsaka velively amin'ny fandaharana miara-manonja akory ity fandaharana vaovao ity fa ny miara-manonja amin'ny antoandro ary ity fandaharana ity kosa dia amin'ny andro alina. Io fandaharana io zany dia fandaharana natokana ho an'ny fanoherana ary iresantsika ny toe-javatra rehetra misy eto amin'ny firenentsika satria tena be loatra ny zavatra mitranga eto amin'ny firenentsika izay somary takona ka tsy voalaza fa io no hiresantsika an'izany rehetrarehetra zany na politika na sosialy na kolotsaina na toe-karena ho lazaintsika ho resantsika ao anatin'ilay fandaharana io. Ny faharoa dia mieritreritra izahay ao amin'ny émission satria zahay koa mbola manana fandaharana anankiray dia miara-manonja zay mivoy sy miresaka an'ireo tsy fetezana ny fitantanana ny raharaha misy eto amin'ny firenena ka sao dia misy fieretreretany sasany any ambadika agny dia hoe manana émission anankiroa zahay dia mifanitsaka ve sa tsy mifanitsaka fa mifandamina mifandrindra ary mifampitohy ny zavatra ataonay satria ny anankiray manao amin'ny atoandro dia ny anankiray manao amin'ny alina manohy ny zavatra ataony miara-manonja amin'ny atoandro. Zany hoe mipetraka tsara zany ny fiarahanay miasa ato anatin'ny fanoherana araka ny teneniko teo aloha mba ho feo iray ny fanoherana eto Madagasikara. Ampahafantarina ianao arak'izany fa isaky ny alarobia sy ny zoma amin'ny valora sy sasany alina
no anaranao ity fandarana ity eto amin'ny MBS radio télévision. Lafomba fa tanteraka kosa indray dia mbola mahabe resaka hatramin'izao ny fiesiky ny commune Antananarivo renivohitra momba ny fanimbazimbana ny kianjan'ny demokrasia etsy Ambohijatovo izay avadika ho parc botanika. Araka ny loharanom-bavao nafantarana fa nisy vola be amina miliara no nomeny fanjakana foibe ho an'ny commune Antananarivo renivohitra anamboarana fotodrafitrasa katafiditra ao anatin'izany ny fanamboarana ity parc botanika ity. Mbola asina Andriamalala sy Tokra Marolahadrany. Rehefa nojerena ny teti-bolan'ny commune Antananarivo renivohitra dia fantatra fa nanome vola 10 miliara ariary ho an'ny commune Antananarivo renivohitra ny mpitondra fanjakana foibe anamboarana fotodrafitrasa eto Antananarivo renivohitra. Tsy mififanampiana toy izao akory ny ratsy fa ny magaka dia ny hoe amin'ny vanim-potoana toy izao no samy mamoaka vola be toko tsy firohana anamboarana fotodrafitrasa ny mpitondra fanjakana toy ny fanamboarana ny parc botanika. Mbola tsy voafafa akory ny takaitra mivaivay nateraky ny fibohana tamin'ny tondasa dia sahan'izy ireo ny mamoaka vola be miopapana toy izao. Namaky ny budget en commune ary ny fitondram-panjakana nanome vola 10 miliara ariary ho an'ny commune urbaine Antananarivo. Tsy sorabola io fa efa tena effectivement versé ho an'ny commune urbaine Antananarivo hoentina anaovana fotodrafitrasa. Ao anatin'ny fotodrafitrasa io tsisy resaka fanamboarana lalana io. Hitantsika ny lalana eto Antananarivo tsisy resaka fanamboarana an'ireny canal, traitement na canal sy ireny amin'ny fahavaratra fa ao anatin'izany kosa nefa ny famadihana ny kianjan'ny demokrasia ho parc botanika ka mazava ho azy zany ve ny tena lahara-pahamehana ho antsika eto Antananarivo amin'izao zava-misy zao na zao valina aretina miseho zao dia zany ve zao ny mahamaika ary zany ve ny mahamaika amin'ny fitondram-panjakana satria averiko ihany ny entina manatanteraka an'io zavatra io tsy fidiram-bola ny commune manokana akory fa tena subvention avy amin'ny fitondram-panjakana no entina manatanteraka an'izay. Ka sao dia ny commune urbaine Antananarivo ataon'ny fanjakana foibe fitaovana fotsiny anapitehana ny demokrasia eto Madagasikara na eto Antananarivo satria efa mazava fa kianjan'ny demokrasia io voatsela no nitokana napetraka teo ny stelan'ny filozafy Albert lehibe ny demokrasia eto Madagasikara ny andaniana vola be ohatr' izany ho amadihana azy parc botanika. Mampiteny mona tokoa ny tranga toy izao to mandatsany akamaroany ny vahoaka malagasy izay miaina anatin'ny fahantrana lalina sy fahantrana magitsokitsoka. Ny any ny vahoaka malagasy dia ny vidim-bary idina sy ahazo fitsaboana saza no tadiaviny. Ny an'ny mpitondra fanjakana kosa dia famoam-bola be miopapana ho an'ny rendrarendra no mahamaika azy. Fa tsy araka ny tokony ho izy ny fandanim-bola nataon'ny fanjakana tamin'ity telo-volana voalohany taona 2024 ity ho nisy olo-mavambahoaka ny Madagasikara Fidèle Razarapierre tao anatin'ny fandaharana miara-manonja ho an'ny androany. Ny aina tsy toy ny tamin'ny taon-dasa ihany koa ny fifandanjana eo amin'ny vola miditra sy mivoaka tamin'ity taona ity hatrany. Mamintina amintsika ny vavahary Nzavandremahefa sy Tahiriny Aina. Araka ny tatitra navoaka ny miara-manonja androany dia nahitana fianantsy toy ny isan-taona ny fikirakirana ny fandanim-bola sy ny fampidiram-bola tao anatin'ny teti-bolam-panjakana 2024 tao anatin'izay telo volana voalohany izay. Araka ny fanazavana dia ambany ny vola lany tamin'ny sosialam-bahoaka tafiditra ao anatin'izany ny fahasalamam-bahoaka, ny fampianarana ary ny sehatra ny famokarana. Ireo sehatra ireo anefa no misedra olana indrindra manoloana izao fisia ny krizy ara-pahasalamana izao ka tokony ho tohanana mafy. Raha jerena ny fandanim-bola nataon'ity fitondram-panjakana ity zany dia raha amin'ilay 100 n'ilay telo volana voalohany ny tokony ho fampidiram-bola sy ny fandanim-bola dia tsy navita fa tsy 7,300 tsika. Zany hoe 7,300 ny lay fandaniana tokony atao amin'ilay telo volana voalohany. Fa raha jerena zany ny fandaniana 100 n'ilay telo volana voalohany, zany hoe le 25% le LFI zany ny teo amin'ny sehatra ara-pandrarana secteur administratif dia tsy navita nandany fa tsy 10,100 monja zany. 10,100 zany lany reny le hoe ny fadidinan'ny repoblika, ny ACC, ny anteny mera-pirenena, ny Sénat sy sisa re zany nandany 10,100 ny lay 100 tokony laniny tao anatin'ny telo volana voalohany. Ny sehatra sosialy zany eo anatin'ny ministeran'ny filaminam-bahoaka, ny ministerin'ny fahasalamam-bahoaka zay tena tokony nandaniana vola be satria efa
niverina ilay covid tamin'io le 3 volana voalohany ty zany tokony efa nisy zavatra efa nataon'lay ministera eo le hitanao le fitavozavozana ao anatin'ny sosialim-bahoaka misy ministera ny fahasalamana fa tsy nalantsika raha am'le 100 tokony olanina tao anatin'ny 3 volana voalohany afa-tsy 700 isan-jato monja tanareo am'izay hoe atraizy io fanjakana io tsy mahavita manaja akory ny zavatra omeny anao amin'ny taremarika teny anivony ny teny mera-pirenena 700 isan-jato monja nolany tao anatin'izay hoe sehatra sosialy zay atana ministera ny fahasalamana ny resaka fampianarana zay ny rahantsika nalala hoe tokony nisy ninona 0 iny sensisa nefa ao anatin'izay 44% ny lany normal le fampianarana raha tsy andeha ka le vola tsy alefanareo aniko fa nalefa tao amin'iny aty am'le manenjika mpanohitra ry Ambohijatovy sy 13 mai any lasa betsaka indrindra zany aton'izany mahatonga anay hoe rehefa manao contrôle ny asanareo zay dia gaga ina ary ty taremarika mivoaka ty jerantsika ny sehatry ny famokarana zany ao anatin'ny ministera ny fambolena fa tena gaga ary tena nanampom-bava mihitsy hoe normal raha ohatra ka tsy voatra ny famokarana eto nefa io mampiaina toekarena koa satria mamokatry ny olona 15% 500 isan-jato monja ny fandaniana nataonareo nakany amin'ny sehatra ny famokarana ahoana monsieur le président ny ampandroso an'ity fireneny ity naneho ny heviny mikasika ny fandraisana antanana ireo marary ny covid-19 eto Madagasikara ihany koa moa ny solombavambahoaka ny Madagasikara anitra Razafy Manatsoa tao anatin'ny fandaharana miara-manonja ho an'ny Androany Hatrany ary nitondra ny fitaraina ny vahoaka manoloana ny zava-misy marina eny anivony ireny toeram-pitsaboana ireny arahoatra ny fanampanazavana zany resaka anticipation zany dia tsy ao anatin'ny vocabulaire ny fitondram-panjakana hanika nitabataba daholo ny olona rehetra amin'izao fotoana zao ary zay nahita mihitsy fa feno ny toerana rehetra zay lazaina fa misokatra amin'izao feno ny any amin'ny CTC Anivato feno ny ao Mahamasina efa trany tokotany feno ny any amin'ny hôpitaly rehetra fa hôpitaly mpanjakana rehetra ny hôpitaly privé rehetra efa tapitra misy marary daholo tsy maharaka ny oxygène na nyteny ary ny filoham-pirenena fa hoe ampiakarina 700 ny zavatra abotaina oxygène zay ilaina dia fanontaniana mbola mipetraka raha ohatra ka 255 na 260 ny isan'ny forme grave tamin'ny antotanisa faran'izay nomenareo tamin'ny alahady fa teboka tsy afa-misaraka amin'ny vahoaka ao anatin'ny firenena iray ny fahasalamana ny fanabeazana ary ny asa izay ahafahany tsirairay misakafo izany ny fitondram-panjakana no tompon'andraikitra voalohany amin'ny fanatanterahana sy famoronana izany ho an'ny vahoaka iadidiny raha ny eto Madagasikara manokana nefa dia mahatsapa izany tokoa ve ny vahoaka naneho ny heviny mikasika izany ireo olom-pirenena sendra ny mpanao gazetinay teny an-dalana sy ny solombavambahoaka iray Namintsova Velositraka sy Andry Rakotomalala fahasalamana, fanabeazana, fampananana asa sy ny lafiny ara-tsakafo singa tsy azo idivirana ho an'ny vahoaka anatina firenena iray. Mbola mihiba ary tsy tomomba ireo lafiny telo ireo raha ny zava-misy eto amintsika no asindresaka araka ny fanehoan-kevitra voaray fanovana tanteraka ny fomba fanabeazana mihitsy no ilaina raha tiana ny hampiatra ireo eto Madagasikara. Ohatrany hoe mbola misy zany le ezaka tsy ampy zany no tiako tenenina indrindrandrindra zany eo amin'le resaka fanabeazana zany aloha le fanomezana asa ilaina ao anatin'ny velo rano zany hoe anangana orinasa ohatra zany nefa tsy tanteraka zany le izy mbola tsy tanteraka mbola tsy tanteraka izy aloha satria mbola betsaka le mbola tsy ampy amin'le izy nanamafy izany ihany koa ny solombavambahoaka ny Madagasikara fetra Razafy tsy mialina ary nasiany tendro tsirairay teo amin'ireo teboka telo lehibe ireo voalohany amin'izany ny fahasalamana. Laza fa nanao hôpitaly manara-penitra nirezaka hoe soigné tsabo janona resaka le izy fa zao miariary rahantsika miaina zao fahasarana ny vahoaka nisy voalaza ihany koa fa efa 500 isan-jato manodidina an'izay ireo lefa mitondra n'izany tsimokaretiny zany. Fanatanterahana ny teny nomena no mampandroso ny firenena hoy izy fa tsy ny fametrahana ny asa vita rehetra ho manara-penitra miarary amin'izany ny lafin'ny fanabeazana. Nanomboka tamin'ny 2024 fanotazana tanaty baranahany zany vahoaka zany tazana tamin'ny zavatra moramora zany anampanantenaina zavatra maro be le vahoaka dia lasa
tsy nanao ezaka fitaizana diso ny tao fampanantenana pokatiny misy tao fahamatorana no takina amin'ny fitondram-panjakana na sony vahoaka ao aminy indrindra manoloana ny valanaretina sy ny fahasairanana manjady eto amin'ny firenena mino izay fa reny ny mpitondra fanjakana zao teny zao vai le fietsika mba matotra dia tanterao izay teny nomenareo ny vahoaka izay ary no mamarana ny fotoana ny vaovao tamin'izao alina izao mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany mankasitraka ihany koa ny ekipa rehetra ny MBS niarana nomana sy niarana natontosa izao fampahalalam-baovao izao ny tenako mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rapiso indray